Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Junta Toriage. Vaoline de Manolchanao ni Vavao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel Manolchawanao ni Vavao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay Manolchanao ni fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manoltrahoanao ny vaovao. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana, magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Hotels, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Hotels. Misy telopolo mipotipotiny vatan'ilay fiaramanidina Malaisie Airlines MH370 izay tsy hita nanjavona roa taona lasa zay. Manao ny fikarohana eto Madagasikara hatrany ny fianakavian'ireo ny arambona. Manao antsoavo amin'ny malagasy ireo fianakaviana manoloana izany. Totosa soamatsara ny fikarakarana sy ny fandraisan'ny Madagasikara ny lalao fiadiana tompon-daka maneran-tany amin'ny lalao tsipika netibe omaly. Ny fiara-miasan'ny tsirarainana ny totosa iny lalao iny na nisy aza ny sakatsakana sy ny fingana maro samihafa. Tsy ampy ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny mponina eny fotony mahakasika ny fitrandrana misy eto Madagasikara. Vokany misy ny tsy fanajana ny zon'olombelona indrindra ny zon'ireo mponina any amin'ny faritra misy ny fitrandrana. Tsy mamoditra ao Amarovoay intsony ny lehiben'ny distrika. Nisy olo-bavamboaka voafity tao an-toerana no nangataka ny fialany tao aorian'ny fitakian'ireo mponina gaboraraka fanapara-pahefana ary ny tsy fangarahara amin'ny fividanana sy fokotany no anton'izany. Vaovao iraisampirenena kosa indray dia 7 faingo 2 isanjato ny vahoaka italiana no nandaniny tsi tamin'ny fitsapahan-kevim-bahoaka momba ny fanovana lalam-panorenana tany an-toerany. Vokany nametra-pialana ny Prime Ministra italiana. Bonjour. Bonjour. Bitibis fanala eta watika zapna lebena zaza. En poudre en sachet, tangaris en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazanga gu amnas, saralota zangalamnas. Jitika diabe. Bonjour. Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Socavitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Suramine, amin'ilay lavako azy. Merci e. Hono misy an'le promokat ato aminareo? Misy ka. Fa amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy.
misy sady misy am'le eto amin'ny vidy tsara io sady mora le izy. Misy peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Vous êtes à la recherche de la nouveauté, de la diversité et de l'authenticité pour la fête de Noël et la fête de fin d'année? Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolei. Skywolf, représentant exclusif Baolei. Baolei vous souhaite joyeux Noël. Coloris, distributeur des peintures de référence. Eurolux, la peinture par excellence pour bâtiments intérieurs et extérieurs. Mastermix, la meilleure des peintures pour automobiles. Nautix, la marque française leader en peinture pour bateaux. Coloris, c'est plus de 150 000 couleurs disponibles. Nous composerons pour vous toutes les couleurs disponibles sur le marché malgache en 5 minutes. Du jamais vu à Nouzad, le centre commercial West Center ouvrira ses portes le samedi 3 décembre avec Magic Market et ses boutiques Bellevue, Établissement Raffidson, Galax Technologies, OS Pharmacie, OR Création, JR Métaux. Passez aussi de bons moments ensemble chez ses food courts Manda Seafood, OS Délices, Labascore Fast. Contact 033 01 235 84 034 63 766 30. Venez, découvrez, réservez. Votre nouveau centre commercial West Center à Nouzad Ouest. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Satim-bola vao mafana be mihitsy izy misogona dadabe ary ahoana ny tovolahy Ny amoko vola efatra azafady eo. eny ary tiako manarony ianao ataomenakelyna ono aky fa ahoana kindriny mahalafo mofo petape ohatra zao tsy ambaratelo nilovaiko tamin'ny bebiako akia Safazdon, tsy ambaratelo ny fahombiazana. Afaka tsara ny tasy. Afa ny ndrehetra. Manadio ndrehetra. Ronda atoariary. Tiako be raha mahazo fanomezana miavaka amin'ny fe.
tolohy azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noel. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety, SMS 10 andefasana firariantso, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolo mpiainanao Orange. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena na volafotsy. Manomboka amin'ny iray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemene, box 37, téléphone 033 18 544 04. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manonka ihany koa andreo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Atsidika aminao hoe tia ampiandohana fa manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity falohan'ny andraisantsika ny vahiny dia totosa soamatsara ny fikarakarana ny fandraisan'ny Madagasikara. Ny lalao fiadinina ny tompon-daka maneran-tany amin'ny lalao tsipy kanety be omaly ny fiara-masin'ny Tsiranay nanatotosa iny lalao iny no nahafahana nahazoana ny fandresena na nisy aza ny sakatsakana sy ny fingana samihafa. Fanadidina. Vita omaly ary nivoaka tompon-daka tamin'ny lalao iadina ny tompon-daka maneran-tany ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja tsipy kanety be. Fiara-miasa teo amin'ny mpikarakara maro no nahafana natotosa io lalao io. Isan'ny nandray anjara tamin'ny fikarakarana io lalao io ihany koa ny Kolo TV tamin'ny alalan'ny fampitana mivantana ny lalao. Miraba ny vahoaka malagasy sy ny mpity fanatanjahantena amin'ny resaka pétanque taminazahoantsika champion du monde iny faly ny Kolo TV tao anatin'ireny satria mba nitondra ny anjara pirikiny tamin'ny entina hanampiana sy ampitana mivantana ny championnat du monde iny. Izany moa dia totosa tamin'ny fiarahana ny asa miaraka tamin'ny société quarterback izay manana ny droit à l'image ny resaka championnat du monde na pétanque. Dia reny hitantsika nandeha tamin'ny Kolo TV reny ihany no hitantsika andehany amin'ny équipe 21 afaka andro vitsivitsy. Fiara-mientan'ny rehetra no nahafanana nantotosa iny lalao iny, ny DHL, ny Groupe Star ary ny Orange Madagasikara no isan'ireo mpiara-miasa sy mpanohana akaiky tamin'ity lalao ity. Hita taratra tamin'ny fandresena ekipa pirenena malagasy ihany koa ny fikarakarana sy ny fanohana ny rehetra hatramin'ny fanohana ny mpijery. Tsy vao izao nanohana ny lalao andraisan'ny ekipa pirenena malagasy anjara ny teto amin'ny Kolo TV ary mbola itony fiara-miasa raha ny fanazavana ny tompona andraikitra. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fitaovana nampiasain'ny Kolo TV nandritra ny fampitana mivantana ny lalao tsipy kanety be ny voalohany ka hatramin'ny faha-efatra ny volana desambra lasa teo. Ny sary ampiasain'ny Kolo TV araka izany no miparitaka manerana izao tontolo izao. Fanadadiana. Nanomboka ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny omaly alahady faha-efatra desambra niara-niasa akaiky tamin'ny fampitana mivantana ny lalao tamin'ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja tsipy kanety be ny teknisiana teto amin'ny Kolo TV FM sy ny teknisiana vahiny tao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. 30 isan'ny teknisiana niara-ny salana ampita mivantana ny lalao tsipy kanety be ka ny 13 tamin'izy ireo dia tato amin'ny Kolo TV. Ny 7 kosa avy amin'ny orinasa vahiny quarterback. Samy mitondra ny anjara brikiny ny rotonta tamin'ny fampitana mivantana ho an'ny mpanaraka ny Kolo TV sy ny mpankafy taranja tsipy kanety be. Fitaovana manaraka ny lenta takina amin'ny fampitana lalao mivantana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nampiasaina nandritra ireo fotoan'ireo ary izay no nahafahana ny njara ny sary tamin'ny fahitalavitra hafa ahitana lalao manerana ny nosy.
tsy ny teto antoerana ihany no afaka nahita ireo lalao ireo fa hatrany ampitan-dranomasina ihany koa. Marina fa nisan'ny KOLTV ihany no ampiasain'ny fahitalavitra Kip 21 amin'ny fampitanany vaovao momba iny lalao tsipika nety be iny izay nitotosaina teto Madagasikara. Voalohany no nisy fampitana mivantana lalao tsipika nety be tahaka izao teto Madagasikara ary Totosa Somatsara no ny fiara-miasa niaraka tamin'ny Synergie Communication sy ny Orange Madagasikara. Ary izao nahazo ny tompon-daka eran-tany izao 17 taona taty aoriana ny lalao izay nitotosaina taty amin'ny Nosy La Réunion. Lafim-baovao hafa kosa indray dia misy 30 ireo potipotina vatan'ilay fiaramanidina Malaisie Airlines MH370 izay nanjavona tsy hita moa roa taona lasa izay. Manao ny fikarohana eto Madagasikara ireo fianakavian'ny niarambona raha toa ka tsy nahitam-bokany ny fikarohana nataon'ireo mpikaroka malaisiana. Araka izany dia manao antsoavan'ny malagasy ny fianakaviana manoloany izany. Fanadidinina rindra Nandrianomanana. Blanc, rouge. Hita amin'ny fiaramanidina Malaysia Airlines ny loko fotsy, mena, manga sy volondavelona. Raha mahita ohatra ity ianareo sy contre-plaqué tahaka ity dia mety potina fiaramanidina izany. C'est une grande possibilité que c'est de l'avion. Roa taona taty aoriana mbola tsy hita ny marina momba ny tranga MH370 izay nitondra mpandeha 730. Sidina MH370 any Malaysian Airlines misy 30 ireo apahana vatana fiaramanidina eo ampelantanany fikambanana izay vondronan'ireo fianakaviana niarambona. Mbola mila fanamariana avy amin'ny teknisiana izany. Raha tsy hivina, nahitana apahany ilay vatana fiaramanidina tamin'ny volana aprily lasa teo tany Nosy Maurice. Noho ny tsy fandraisan'ny mpanao fanadihadiana Malaisiana andraikitra, hikaroka aty amin'ny faritra ranomasimbe Indiana ireo fianakaviana niarambona. Ilaina trany ny fitandremana amin'ny fahitana an'ireo ampahan'ny vatana fiaramanidina eny amorontsirakeny raha ny fanazavana trany. Il y a des débris sur les côtes de Madagascar. Tiana ilazaina fotsiny ihany hoe jereo ireo manodidina anareo. Raha mahita potina fiaramanidina ianareo, naiza ary mitovy amin'izao izy ireny. Ny tsara indrindra maka sary ary tandremana tsara izany ary omena ireo tompon'andraikitra eto an-toerana. Tonga tany Malaisia ireo hainao manjery ary tsy hain'ireo tompon'andraikitra ny mandamina izany ka niteniteny foana izy ireo. Ankehitriny mbola tsy fantatra izy ireo ny tena marina ary manaiky ny fanampianay izy ireo amin'izao fotoana izao. Ils sont plus ouverts pour que on les aide à trouver la réponse. Tamin'ny valomartsa 14 nanjavona afaka ora iray monja tao aorianany nandaozan'ny Kuala Lumpur nandritra ny diany ho an'ny Chine ny sidina MH370 izay nitondra mpandeha 730. Marihana fa tsy mbola hita hatreto ny fiaramanidina sy ireo mpandeha tao aminy ka izao karohan'ny fianakaviana niarambona eto Madagasikara izao. Manao antsoavo amin'ny malagasy ireo fianakavian'ireo niarambona maloana izany. Lafin'ny toe-karena kosa indray dia manodidina ny $10 miliara ny volana mpanantenan'ny mpamady vola any Madagasikara tao aorian'ny conférence des bailleurs. Tsy fantatra aloha hatreto ny fepetra takin'ireo mpamady vola ireo fa tokony atao mazava amin'ny vahoaka malagasy kosa ny fitantanana izany vola izany. Fanadidiny miantarandrianevo. Tetikasa izay amin'ny ankapobeny no ampiasana ireo vola mitentina manodidina ny $10 miliara nampanantenain'ireo mpamady vola any Madagasikara tao aorian'ny conférence des bailleurs lasa teo. Vola izay indra amin'ny Madagasikara amin'ireo mpamady vola maro samihafa. Hatreto tsy fantatra ny fepetra takin'izy ireo amin'ny Madagasikara mialohan'ny ahafahana misitraka izany. Raha ny zava-misy mitombo hatrany ny trosa Madagasikara saingy tsy mipaika mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka izany. Miankina amin'ny fahaiza-mitantana no ahafahana mahazo vokatra amin'ireo vola nampanantenaina omenan'ny Madagasikara ireo araka ny fanazavana. Ny fitantanana matotra ary fitantanana izay azo heverina fa ampiasana an'ilay vola ho amin'ny tokony misy, izay ny zavatra andrasan'ny vahoaka. Dikan'izay ny ady amin'ny kolikoly, ny mangarahara izay rehetrarehetra tokony fantatra ao amin'ny fitantanana ilay vola. Raha tsy hivina tampari no nitanterahana ny conférence des bailleurs nanomboka ny fiandohan'ny volana desambra lasa teo. Nitadiavan'ny gouvernemanta malagasy famatsim-bola sy mpiara-miasa. Fanampiana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa manodidina 50 isa no atao amin'ireo vola azo raha ny fanazavana.
raha tamin'ny farany herinandro lasa teo no tapitra ny conférence de bailleurs hatreto anefa tsy nisy fanazavana azo avy amin'ny mpitondra momba ireo fepetra takin'ny mpamatsy vola ahafana misitraka ny vola iza ny rafitra hitantana ny vola iza mpanara-maso ahoana ny andraikitra ireo firaisamom-pirenena sy ny vahoaka izay mibaby ny trosa manoloana izany aiza ihany ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo manoloana ny fahazahoana vola lehibe tahaka izany. Mitohy kosa ary mafana ny ady hevitra momba ny volavolan-dalàna momba ny fihavanam-pirenena any amin'ny antemberam-pirenena Tsimbazaza. Ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny rafitra misahana izany moa no mampafana ny ady hevitra. Antony moa dia ny filoham-pirenena no anendry ny ampahany betsaka amin'izay mpikambana izay arak'ilay volavolan-dalàna hatrany. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy ampy ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny mponina eny fotony mahakasika ny fitrandrahana misy eto Madagasikara. Ny vokany moa dia misy ny tsy fanajana ny zon'olombelona indrindra ny zono ireo mponina any amin'ny faritra misy izay fitrandrahana izay fanadidiny Mioramanitra. Miavelatra trany ny sehatry ny fitrandrahana eto Madagasikara. Hita miandalana ihany koa fa maro ny tsy fanajana lalàna sy ny fanaovana tsinotsinona ny zon'olombelona. Ny mponina eny fotony matetika hiaran'izany tsy fanajana ny zon'olombelona izany. Tsy ampy ny fifaneraserana amin'ny mponina eny fotony mialohan'ny irosona amin'ny fitrandrahana. Serasera izay anisany dingana iray tokony ho lalovana mialohan'ny hidirana amin'ny fijeren'ny fotony, ny tontolo iainana manodidina sy izay mety ho fiatraikan'ny fitrandrahana amin'ny tontolo iainana. Tsy ampy ny serasera sy ny fifandraisana amin'ireo mponina any fotony, ireo araka ny fanazavana. Raha ny fahitanay anazy aloha hatramin'izao dia fiserasera aloha no tena voalohany indrindra satria betsaka eto amintsika eny tsy mahalala ny zo sy ny adidiny sy ny andraikiny eto amintsika dia iny zany no tena ampahafantarina ka aloha hoe inona ny zoan'ny tsirairay ny zoan'ny olombelona tsotra ny zoan'ny fiarahamonina malagasy ny zoan'ireo ilay mpitrandraka ny zoan'ny firenena malagasy inona koa nefa ny andraikitra mifanitsy amin'izay resaka fitakina zo zay dia izay zany no tena hitanay hoe tena matetika tsy dia tena mandeha tsara eto Madagasikara. Manana andraikitra goavana ny fanjakana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona indrindra eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana. Ny andraikitra ny fanjakana amin'ny fiarovana ny zon'olona tsy hoe tonga akory ny mpitrandraka dia manao izay tiany atao eo amin'ny tany iray fa tokony misy rafitra fiarovana ny zoan'ny olona apetraka ny fanjakana. Raha vao tsy mipetraka izay dia be ny zon'olombelona vao hitsakitsaka izay. Faharoa ny orinasa ihany koa dia tokony tsy maintsy manaja ny zon'olombelona. Zon'olombelona hajaina tsy zo vitsivitsy fa ny zon'olombelona rehetrarehetra izay voalaza ny fanambarana iraisam-pirenena kasika ny zon'olombelona dia hajaina daholo satria ireo tsy azo tsaratsarahana ireo ary tsy azo esorina amin'ny olona rehetra ary tsy hakanavaka. Raha ny zava-misy eto amintsika mijerena miteraka olana trany ny resaka fitrandrahana noho ny tsy fampinoserasera sy fifandraisana io. Samy miaro ny tombontsoa tokony ho azy ireo mponina na ireo orinasa vaventy mpitrandraka na ihany koa ny fanjakana foibe. Izay hatrany no mampisy olana amin'ny fitrandrahana tahaka ny mitranga, Aosomamanina, Mananjary, Bialalana ary ny tany Alarbi Ambatomanga izay natsahatra. Rehefa miditra mandrefy na mitrandraka ny vahiny voatetra ary mahafantatra ny fisian'ny fitrandrahana ny mponina ao an-toerana ka miteraka fanoherana mahery vaika avy amin'izy ireo izay mahatsapa ho tsy mahazo tombontsoa na ho azy na ho an'ny fokotanina na ho an'ny komina ary indrindra ho an'ny taranaka faramandimby. Tsy mamihoditra ao Amaroay intsony lehibe ny distrika. Ny solombavambahoaka voafity tao an-toerana moa nangataka ny fialany tao aorian'ny fitakinana nataon'ny ireo mponina any an-toerana. Kaboraraka fanaparam-pahefana ary tsy mazavazava tamin'ny fividanana sy fokotany teo moa no antony izany. Fanadidiny Michel Ranarjon. Miala tsy misy atakandro ny lehiben'ny distrika ny Marovoay fangatahan'ny mponina ny an-toerana efa herinandro maromaro izay. Antony maro no voatanisa fa anton'izany eo ny fanaparam-pahefana ataon'ity farany eo ihany koa ny tsy fisian'ny mangarara tamin'ny fividianana sy fokotany. Iray volana tsy aoriana nivoaka tamin'ny fahangina ny solombavambahoaka ny an-toerana, mitoroka ihany koa ny lehiben'ny distrika ary mitondra ny feon'ireo vahoaka mangataka ny fanesorana ny lehiben'ny distrika. Tsy tomombana tsy ara-dalàna satria ny bulletin izay nentina mifidy dia efa nizaraina mialoha tamin'olona amin'ilay olona sibilena satria ilay olona netreretina ho apetraka eo zany zavatra hitan'ny vahoaka daholo. Zay mahatonga ny amin'ny distrika Marovoay mbola tsy nivaly hatramin'izao ny valy ny fifidianana chef de fokotany. Nay tompoko takiany vahoaka izay nifidy vahoaka matapitrisany ao anatin'io distrika ny Marovoay io ny elaniny io lehiben'ny distrika io tsy misy atakandro.
miangavy ianao monsieur le premier ministre, miangavy ianao monsieur le président de la république, vahoaka anareo reo tsy olo tokana no ataontsika hoe animba ny fiarahamonina ny mpitondra fanjakana amin'ny district ny Marovoa io, fa olo tokana azo soloana be dia be ny administrateur civil afaka azo solo azy io. Mazava ho azy fa raha tsy miala izy moa mbola mitohy ny fihetsen'ny vahoaka, zay nga mazava misy. Antsoany efitra ihany anefa izany hatreto raha tsy ahivina tahaka izao navaliny lehiben'ny district ity raha sendranay ary nanontaniana mahakasika izany. Ny marina dia nisy fifidianana sy fokontana tao teto anatin'ny district ny Marovoa araka ny baikon'ny ministera. Tao anatin'izany ny 2009-089 nampiasaina dia iny texte iny zany no baziny. Dia misy critère zany ao anatin'iny texte iny. Misy olona tsy tafiditra ao anatin'iny critère iny le olona. Dia voatery zany lalàna ny candidature. Ao koa misy olona tsy lany ny vahoaka. Dia reny olona tsy lany sy tsy tafiditra ao anatin'ny critère eny no samborany mpanao politika izay tsy natafiditra olona tao anaty fokontany na tonga n'ilay olana. Izany mpiasa-panjakana dia izay fanekeny faminendren'ny fanjakana no atao. Amin'ny fanjakana zany manendry fanjakana nandefana eto. Zany tsy olom-boafidika hoe manao démission. Efa mambolana ny fitakian'ireo mponina saingy tsy mbola nahenoana akony avy amin'ireo tompona ndraikitra izany. Raha tsy ahivina tamin'ny fiandohan'ny volana no namoaka fanambarana momba ny fifidianana lehibe ny fokontany ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe nolazainy ity farany fa maro ny fanontaniana mipetraka mahakasika ny lalàna 7 sy 7 iza no miandraikitra izany fifidianana izany raha toka ny chef district no mampiantso azy no fanontaniana napetrany manjavozavo amin'ny maro hoe ilay sefy fokontany voafidin'ny fokon'olona ihany ve zany no lany sa mety olona hafa mihitsy indray no tendren'ny chef district avy eo. Inona avy ireo fepetra mahakasika ny zotra-pifidianana sary miteraka fiahiahina sy tsy fahazotoana ho an'ny maro ny tsy fahafantarana ireo rehetra ireo andrasana trany ny mety ho toy ny tiraraha ity. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ireo huissier de justice provisoire izay na ato tamin'ny asany tamin'ny alalan'ny didim-panjakana nisy moa ny fitarainana nataon'ireo huissier de justice titulaire tamin'ny volana novambra lasa teo. Mitaky kosa amin'ny fampidirana azy ireo amin'ny mpiasa-panjakana izy ireo raha efa mahery ny 10 taona no nanao izay asana vady-tany provisoire izay fanampanazahana. Anaty firenena ty zahay matao koa miasa mahavita ny adidy tsy andraikitra efa maro ny dingana vita ary maro koa ny adidy izy efa natao na izahay ary raha ohatra hoe sorona misy aminay ny manao état d'émolument zay na facture ny transport ny papier race tout ça ny déplacement ny indemnité des audiences BDB misy aminay ireo 5 ans 4 ans 3 ans tsy pays ny fanjakana am'izao satria noho ny fahantrana dia tsy fananantsika vola dia mipetraka amin'izay foana atsika tsy manana atsika ka fa ny fanjakana indray manana ny fanantenana hoe mbola homenanareo ary manome ihany izy fa mandeha tsikelikely. Araka ny fanadadiana nataon'ny agence capsule izay niarahana tamin'ny Cool TV moa ny 7 sy 3 ny volana novambra lasa teo dia hita fa tokony ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny fandraisana ny fepetra momba n'ireo tsy manan-kialofana sy mpangataka politika maharitra kosa ny tokony apetraka raha nambaran'ireo mpandinika ny fiarahamonina iray izay nanontaniana. Fanadadiana. Herinandro vitsivitsy mialohan'ny fety miamitombo hatrany ny tsy manan-kialovana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Nanatanteraka fanadihadiana mahakasika ny fepetra tokony ho raisina amin'ny tsy manan-kialofana sy mpangataka ny agence capsule niarahana tamin'ny Cool TV ny 7 sy 3 ny volana novambra lasa teo. Fantaniana iray mitovy no napetraka tamin'ny olona miisa 700 izay 12 taona mihoatra. Taorian'ny fanadihadiana no nahitana fa 570 n'ireo nanontaniana no laza fa tokony mandray fepetra dian'izao ny mpitondra mba tsy ho kamboty izy ireo mandritra ny fety. 430 no laza fa tokony hamafisina ny fanatanterahana ny sosialim-bahoaka ary nilaza 220 fa mila entana ny olona tsara sitrapo ampitombo ny fanampiana azy ireo. Raha ny zava-misy miandry izay ho fanampiana ireo tsy manan-kialofana nanontaniana androany. Tokony atao laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka, politika maharitra no tokony apetraka ny fitondram-panjakana mba hisy vahaolana azo tsapaitanana, tsy ahazatra ny olona hiandry fanampiana fotsiny ihany raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina nanontaniana. Ka io paoziny io
ny firenentsika mihitsy projet kely oentina mangataka ry de reo avoatsita zavatra lasa fiainana tiptopony amin'ny malagasy a de mila fanampiana lava mientaka andreny de mila ohatrany hoe mandavaka rano amin'ny tanana ho atsika mba tonga fety de omena fanampiana de mba mahazo fely vokovoko fa miala amin'ny fety a verina ihany raha fahantrana de lasa fahantrana lava reny a fa zavatra efa tokony iainana hoe inona le tena politika ijeren'olona mahantra hoe tena tsy amin'ny resaka le zon'olombelona ndre manko zany jereny hoe misy olona tena tsy manana trano tsy mihinan-kanina tsy manan-kelofana be tabe ohatrohatro zany a efa tokony politika hoe hipetraka zany raha tsy ivona araka ny antotanisan'ny avoaka ny banky iray isam-pirenena afarany miaina anaty fantrana ary mandray latsaky ny $2 isan'andro ny 2.9 ny malagasy anatin'izao fitondran'ny Hery Rajaonarimampianina izao ny tsify sy ny fanjakana tsara tantana ny fanjakany tsy fandriam-pahalemana ny fanjakany kolikoly eto amin'ny firenena no anisan'ny mampanjaka ny fahantrana tontolon'ny fampianarana kosa indray dia afaka mamorona sekoly ny ao anivon'ny commune raha toa ka misy ny entimanana ny zava-misy anefa tsy maintsy mitady fiara-miasa amin'ny tsy miankiny izy ireo izay azo lazaina fa vitsy ihany ny commune afaka manao izany fanamorana amin'ny arataratasy fotsiny ihany moa no ataony ao anivon'ny ministeran'ny fampianarana ny fanazavana azo fanadiny Mikael Ramarola. Isan'ny manana olana amin'ny fampianarana ny zanany ireo ray aman-dreny lavitry ny renivohitra sy lavitry ny fianarana. Raha toa ka misy indray ny toeram-pampianaram-panjakana dia ao ny tsy zarizary ny fampianarana ankoatra ireo toeram-pianarana ratsy. Iray ao amin'ireo komina nanangana ny sekoly manokana ohatra ny eto amin'ny komina Ambohidratrimo. Ireo sahirana ara-pivelomana no mampiana-janaka amin'ny sekoly. Nandeha ny fotoana dia eniny taona zany vao niditra. Dia tsisy nanova ny lalàna. Fa ny lalàna misy dia zao nisokatra amin'ny privé. Dia ny manan-katao zany mampianatra an'izany eny privé dia ampianarina eny 3 taona 4 taona sy tapan'le zanany dia ny dikan'izany olona efa vonona zany niditra amin'ny CP1 azy ho an'le manan-katao zany fa ho an'le mba mahantrahantra kely zany le tsy dia manana tsy ampy fivelomana dia miandry an'le taona zay zany dia efa misy décalage be tena targeraka commune zany dia sekoly manantona vahoaka mihitsy. Tsy misy ny fidiram-bola manokana azo avy amin'ny sekoly fa fiara-miasa amin'ny tsy miankina no atao. Raha ho an'ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana kosa dia ny fanamorana ny fanomezana fahazoan-dalana hianatra eto no mbola raisina. Fa ny apetraka amin'ireny fotsiny dia hoe tokony anaraka ny rafim-pampianarana malagasy izy na ny programme scolaire ao anatin'izay ary tokony misy koa ny autorisation d'ouverture ara-dalàna arahan'ireny sekoly ireny fa tsy anakana an'ireny mihitsy tsy afa-manakana an'ireny mihitsy ny ministera fa fanampiny areny mba hoentin'ny zanabaoaka mba mitsofoka anatin'ireny sekoly tsy ankanavaka ireny. Amin'ny ankapobeny saika ireo orinasa tsy miankina na fikambanana no manorina na koa manatsara ireo sekolim-panjakana ireny eto amintsika indrindra amin'ny faritra lavitry ny renivohitra. Araka ny fanambaran-teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Vahiny roa moa no raisitsika amin'ity alina ity dia tsy izy zany fandrematoa mahatsara Herman Améliore izay tale généralin'ny Hercule Madagascar sy andrematoa Luc Kaufmann izay tale généralin'ny Institut Mont-pour-Meaux izay any Grenoble France. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny plateau ny Cool TV. Bonjour. Bonjour. Resaka ostéopathie moa izy reto amin'ity alina ity dia iteny frantsay kely tsika iresaka amin'ny vahintsika amin'ity alina ity hoe quels sont les avantages de l'ostéopathie? L'avantage de l'ostéopathie énergétique sont des avantages qui permettent d'aller dans un complément, dans une alternative à la médecine traditionnelle. Ce sont une méthode qui permettent de supprimer, d'alléger les douleurs sans aucun matériel et sans aucun médicament. En général, qu'est-ce que l'ostéopathie? L'ostéopathie, c'est un travail sur l'énergie, sur toute la partie du corps et de l'esprit. Donc ce sont des micro-mouvements auxquels on procède pour pouvoir arriver à inciter la personne à retrouver son énergie dans sa globalité. Ça veut dire Ça veut dire que c'est un moyen pour une personne qui serait en souffrance ou en douleur, qui se serait laissée déborder par la maladie, de rétablir cette maladie pour arriver à une guérison. En complément toujours de la médecine traditionnelle, si c'était nécessaire. On ne nécessite pas alors les médicaments? Ça ne nécessite aucun médicament.
C'est juste une pratique qui se pratique simplement avec les doigts, avec les mains. Izany resaresaka atsika tamin'ny Andriamatoa Luc Kaufmann fa isaoran'izy ny vahiny teto fa toizantsika amin'ny Andriamatoa Mahatsara hoe afaka zavazavaina mo amin'ny mijery antsika ve zay nyteneny Monsieur Kaufmann zay. Manambara zany izahay fa ny Elcure Madagascar dia miara-miasa amin'ireo institut mot pour mot izay avy any Grenoble, France, zany hoe hanao séminaire de formation ostéopathie énergétique. Araka ny fandresahana teo méthode izy io technique anankiray izay ahafahana manasitrana na mampihena kokoa izay douleur mety mahazo noho ny ary tsy mila fampiasana fanafody na zavatra hafa fa amin'ny alalan'ny tanana ihany zany no entina manao an'ilay traitement rehefa manao an'ity traitement amina ostéopathie ity. Ka ny atongavanay eto zany dia anao an'izany formation ostéopathie énergétique izany indray ny Elcure Madagascar miaraka amin'ny institut mot pour mot izay avy any Grenoble, France, amin'ny 17 décembre ho avy zao hatramin'ny 20 décembre ho avy zao. Mandritra ny efatrandro no anatanterahana an'izay fiofanana izay ao amin'ny biraon'ny Elcure Madagascar eny Antsakaviro. Raha misy olona te ho liana te hanatrika an'izay formation zay dia inona no ataon'ny zareo? Misy numéro ve afaka? Eny tompoko. Mazava ho azy aloha fa amin'ny maha ostéopathie énergétique azy izay amin'ny alalan'ny tanana no entina anatanterahana ny fanasitranana na ny fampihenana ny douleur amin'ireo zay tsy salama dia ny olona cible amin'ity fiofanana ity dia ireo mpitsabo, ireo mpitsabo mpanampy, ireo olona mety manao massage na réflexothérapeute na ireo kiné manao kiné na koa olon-tsotra azy rehefa mahazo miteny frantsay ianao dia afaka mandray anjara sy manatrika an'ity formation zay ataon'ny institut mot pour mot ity. Ary ny avantage nareo zay mandray anjara amin'izy ity zany dia misy certificat français izay hozaraina ho anareo aorianan'ny formation ahafahanareo manao création d'emploi na manangana cabinet na ostéopathie izay efa tena ilaina amin'izao fotoana zao. Ka na dia olona tsy ao amin'ny sehatry ny médecine azy ianao ka liana mba te hahafantatra sy te hahalala n'izany ostéopathie zany dia azonao atao mandray anjara amin'io 17 au 20 décembre io. Misokatra ny inscription amin'izao ary ity ny numéro de téléphone izay ahafahanareo maka ny antsipriany ny andinindininy rehetra 034 95 218 98 034 95 218 98. Mazava ho azy moa payante ity formation ity ary raha any France no manao azy dia tena lafo dia lafo tokoa ny ofany kanefa amin'ny anaovana azy eto Madagasikara izay isaorana ny zareo avy any Grenoble moa tonga aty Madagasikara manome an'ity formation ity dia atao araka izay ho fahazakatsika izay liana te handray anjara amin'izany koa dia manasa anareo iantso an'io laharanantarby io ary ho tonga eny amin'ny biraon'ny Elcure Madagascar eny Antsakaviro mba misoratra anarana amin'ny fahafahanareo handray anjara amin'ity fiofanana ostéopathie énergétique ity. Mazava tsara ngam'izay fa isaorana anao va teto amin'ny sampana fampalalama avao. Merci de votre visite. Si je peux juste rajouter un point, juste pour dire que cette formation, je l'ai entendue, elle est réservée à des personnes qui sont dans les milieux médicaux, paramédicaux, les milieux sociaux, mais qu'elle est aussi réservée parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir la moindre notion d'anatomie du corps. Elle est aussi réservée à des gens qui voudraient être dans une reconversion professionnelle ou toute personne qui serait dans un vrai désir d'aller en direction de l'autre. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Anoizantsika ny vaovao kosa indray dia ny vanim-potoana ny fanambadiana ary ny vodiondro no mampepitady ny mpikabary vitsy anefa ny tena linina amin'izay fianarana kabary izay fanadadiny Mikael Ramalola. Manodidina ny 4 hatramin'ny 7 volana ny fianarana kabary ho an'ny mpianatra iray. Raha ny zava-misy variana any amin'ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny any amin'ny fandrosoana ny tanora ka vitsy ny tena liana amin'ny fianarana kabary.
maro ny sedra tsy maintsy lalovana amin'ny fianarana raha ny fanazavana. Nasarika mihitsy satria raha nahita pikabary dia teo no natonga an'le tsy ela-tsaina hoe aleo mba andalina nyty soatoavana mamalagasy ty. Fahasarotana aloha dia teo amin'ny fikarohana satria marina fa nianatra tokoa ny mpampianatra namin'ny lesona izy fa ny sainao koa tsy vitan'izany fa mbola nikaroka sy nandalina. Nandritra amin'ny fianarana kabary aloha tsy dia nisy olana hoe tena sedraina be satria le izy zavatra tiana dia avy aty anaty zany dia lasa hoe mora ho azy aminao zany mianatra an'le izy sy mandray an'le izy. Tsy azo lazaina ho asa fitadiavana kosa ny asan'ny pikabary. Hatreto ny vanim-potoanan'ny fety toy ny fanateram-bodiondry sy ny mariazy no tena betsaka mpitady pikabary. Vanim-potoana rehetra zany dia ilana kabary na karatsiana na mpifaliana indrindrindra amin'izao fotoana zany zao any amin'ny sehatra mpanambadiana dia ilana an'ilay kabary. Efa na dia resaka ataontsika io ary dia kabary ihany koa io fa matetika tsy fantatry ny olona hoe ay ve zay ilay kabary fa tena ilaina daholo zany amin'ny fotoana rehetra zany ilana kabary daholo. Raha nandratra ny tena zany dia mila fihezina aloha le teny malagasy, mila mafy ny teny malagasy zany ny olona anankiray manandratra le ao anatiny satria mahamalagasy zany dia avy ao anaty fa matetika efa saro le avy any ampita dia tsy fantatra tsony fa matetika zany le ao anaty mihitsy no avoaka dia zay mahatonga anay hoe mampianatra l'izy tsy mampianatra hoe anao tsy enjery fa mampianatra mihitsy hoe le ao anatin'le olona mahamalagasy azy mihitsy no avoaka ho asandratra. Fanandratana ny mahamalagasy amin'ny fifehezana ny teny malagasy. Manomboka amin'ny R1,00 ny fakana pikabary iray. Sarany izay miova sy miakatra, miankina amin'ny fifanarahana. Raha ny fanazavana trano dia ny faran'ny taona toy izao ny tena mandeha ny fikabariana amin'ny fanambadiana. Nisy kosa ny marimaritra iraisana teo amin'ny solitenan'ny zanak'Androy sy ny mponina any Ambato asaina taorian'ny fifanantonana sy fifampiresana izay nitoto-saina omaly moa tany antoerana na izany azy tsy nisy mipika ny resaka tanty fanadadiana. Tahotra sy tebiteby no ny ainan'ny mponina teto amin'ny kominina Ambato asana sy ny manodidina taorian'ny tranga nafatesan'olona roa tany Ambosary, kominina Ambato asana, distrika ny Soavinandriana ny tapaky ny volana Novambra lasa teo. Herinandro taorian'ny tranga manodidina ny zato ny zanak'Androy tonga teto an-tanàna ny takany marina momba ny famonoana ny zanak'izy ireo. Omaly alahady araka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fikabanan'ny zanak'Androy andefa olona misy 2 mahery eny toerana izy ireo. Maro tamin'ireo vady aman-janaky ny mponina no nafindra toerana. Vady aman-janaka zao fa tsy toerana tsony ny vady aman-janaka. Efa lasa lavitra mihitsy satria tsy mahazaka an'ly satria lasa marary kibo. Arety kibo direkta mihitsy. Arety po mandeha foana. Dia zay mahatonga anay ngany hoe mba ihany vokatra tsara zany amin'ity zavatra androany ity ny tena angatahanay. Hatramin'ny maly, hatramin'ny pakomaly nandeha radio manko le izy. Efa be dia be nitsoka le izy zao ambody fanila vodirinany teo efa lasa Antananarivo, sasany lasa any Paratsio. Vao misy an'le koa hoe 2 arivo no avy eto, efa lasa ny olona. Anefa zao tokony fatara tsara ao anatin'le fotoam-piainan'ny olona zao 5 décembre sika zao tokony afambolo katsaka dolodolo ny sarety manodidina. Dia ny ampahan'olona maro ny tena loza aloha le lamba afaka mitsiridika dolodolo fa ile vehivavy zaza amam-behivavy tena tsy tana mihitsy fa be dia be ny lasa. Efa hatramin'ny maly, pakomaly, androany mbola isy ihany toko. Tsy izany anefa no zavan'ny tranga ny fampidinika nandritra ny ora maro ny solitenan'izy ireo sy ny solitenan'ny mponina ary ireo solitenim-panjakana tonga tany an-toerana. Nisy ny marimaritra iraisana. Tapaka nandritra izany fa ho karakaraina ny fanaterana ny razana ny Androy ary tsy hisy intsony ny disadisa sy ny lonilony eo amin'ny rotota. Nijanona hatreo ny resaka sy ny fanambarana natao. Tsy nisy ny pika ny andinindininy ireo fifanarahana. Aleo anay manokana izay fa ny zavatra zava-dehibe ho antsika malagasy rehetra fotsiny dia hoe ny ravina io vavolombelona Monsieur Tongasy solitenany manakava maty aiza ny ray aman-dreny maty aiza izy teo ireo ny ray aman-dreny maty zay miaraka amin'ny teny ety fa tsy hoe mandainga zahay fa kosa efa ny fanarahana atao hoe aleo mba ho anay samy rery ny pitsopitsony sy ny madinidinika momba mikasika an'izay ny fanarahana. Antenaina fa tsy hisy tsony ny valifaty ataon'ireo zanak'Androy hoy ny mponina afaka tebiteby. Ia, araka ny zavanisy aloha tantara teo aloha tsy iverenako tsony zany fa efa nandeha ny fifandaminana hatreo dia eritreritray hoe matotonga ireny olobe ireny zany dia mba nieritreritray hoe ny lamina tanteraka izy araka ny eritreretana zany eo amin'ny ampoizinay mihitsy.
Aina filaminana amin'izay zany nareo? Aina filaminana dia miezaka amin'ny asa mandarasy ny fivelomam-ponina andavanandro an'izay. Faly aloha zay satria rehefa manaiky izy fa tsy hanafika anay intsony dia zay filaminanay vahoaka dia manaiky zay fa faly ika. Nirarina zany dia tsy hisy intsony ohatr'izay fa dia mba samy mipetraka tokony samy mipetraka amin'ny taniny amin'izay fa tsy fanafinafika zay ny tena marina. Raha tsy ivina efa nisy ny vola mitetina 17 tapitrisa nomena ny fikambanany zanak'androy. Efa nanolotra omby 13 ihany koa ny mponina eo Ambatoasana tamin'ny alalan'ny fandoavana 5,000 ariary isam-batan'olona. Vitan'ny fampiresahana araka izany ny raharahana fatesan'olona. Tsy nisy resaka fitsarana sy fatokisana ny fitsarana tao anatin'izany na dia mpitsara sy minisitra aza ny solotena ny zanak'androy iray. Mijanona ny faritra izay ihany sika fa tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia norombahan'ny mananjara beach soccer ny anaram-boninahitra amin'ny championnat régional beach soccer vadova fito fonany 4 zay totosaina tany mananjara moa ny voalohan'ny volana desambra ka hatramin'ny faefatra ny volana desambra lasa teo. Lavon'izy ireo tamin'ny isa 13 moa ny Zamambi. Lelavola mitetina 3 ariary no azon'ny mananjary beach soccer izay raha ariary kosa ny azon'ny laharana faharoa izay samy miampy amboara avokoa moa izay rehetrarehetra izay arahanao anatin'ny Cool Sport moa ny andinindininy momba izay. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia 7,50 faingo 2 isanjato ny vahoaka italiana no nandaniny tsi tamin'ny fitsapahakevim-bahoaka momba ny fanovana lalam-panorenana any an-toerana. Vokany moa dia nametra-pialana ny Prime Ministre tany an-toerana Matteo Renzi. Fanadidina. Mijanona ny fakanatraikefa amin'ny Prime Ministre izay ny teny nambaran'ny Prime Ministre italiana Matteo Renzi nivantana tamin'ny Haino Manjery omaly. Nanambara-pahabe maso ny tena ny fahametra-pialana ary nilaza ny amory ny filakevitry ny minisitra farany isarana ny governemanta izay nitariny. Anton'izany fametra-pialana izany ny tsy fahombiazana ny fandavany vahoaka italiana 7,50 faingo 2 isanjato ny fanovana lalam-panorenana izay nokasain'ity Prime Ministre ity tanterahana. Vahaolana roa no azo ny filoham-pirenena italiana atao manoloana izany. Voalohany, ny fananganana governemanta vaovao izay tarihin'ity Prime Ministre nametra-pialana ity na tarihin'olo-kafa. Na faharoa, miantso amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana. Raha tsy ivina hatramin'ny taona 27,700 izay nahitana governemanta misy 9 fandimby no tsy nisy fanovana na lalam-panorenana italiana. Fanamorana ny fiainana ara-politika ny firenena no voalaza fa tanjon'ity Prime Ministre ity tamin'ny fanatanterahana izany fitsapakevim-bahoaka izany. Votoatiny izany fanovana izany ny fampianana ny fahefana ananan'ny antenimeran-doolona ny toerany, fanafanana ny faritany na ny province izay mitovy amin'ny departemanta frantsay. Ny antoko demokraty izay nisy an'ity Prime Ministre ity dia nampandany ny tsi. Anton'izany raha ny fanazavana ny tsy fisiny ny fitsinjaram-pahefana fa mametraka ny fahefana tanteraka eo ampelantanany ny fanjakana foibe. Raha tsy ivina ihany koa dia tafakatra 70 isanjato ny tahampavitriana tamin'ity fitsapakevim-bahoaka ity. Alohan'ny sarana aloha dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Misy 30 ny potipotiny ny vatan'ilay fiaramanidina Malaysia Airlines MH370 izay tsy tananjavina moa roa taona lasa izay manoho ny fikarohana eto Madagasikara ny fianakavian'ireo niara-ambona. Totosa soamantsara ny fikarakarana sy ny fandraisan'ny Madagasikara ny lalao fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny lalao tsipika Anetibe omaly. Tsy ny fiara-miasa ny tsirairay na totosa iny lalao indry no zava-dehibe na nisy aza ny sakatsakana sy ny fingana maro samihafa. Dia tsy ampy kosa ny serasera sy ny fandraisan'ny mponina eny fotony mahakasika ny fitrandrahana misy eto Madagasikara. Vokan'izay moa dia misy ny tsy fanajana ny zon'olombelona indrindra moa ny zon'ireo mponina any amin'izay faritra misy ny fitrandrahana izay. Dia izay mamarana ny fampahalalam-baovatsika tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amin'ny manaraka indray. Soaramandry dia veloma amin'ny voda olo tompoko.
Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahana tamin'ny Socavitre. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoliny. Junta Toariage. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalan, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalan, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, ni Fampalalam-Baovao. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.